test tamiko zao nareo efa tamin'ny novembre 2019 farany poste vidéo ohatran'izao tato amin'ny Facebook Finalmente amizay absence avy anareo volana zay araka rehefa nentanareo raha mpanaraka natato ianareo nisy direct nataoko izay mihitsiny antony voalohany aloha very le appareil photo ako le fanaovako vidéo le tena le fanaovako vidéo ty mihitsiny nisy nangalatra tato an-trano zao motsika zany efa nahazo dia mba tenenana ohatra nahoana fa hitanareo an'le sary faharoa indray zay tsy fahasalamana nisy an'le fotoana nifidirana tany amin'ny hôpitaly sy ohatran'izany tena koa efa melehibe dia azonareo ihany mitaky ny taona mitaky ny isanjara sy ny rehetrarehetra tsy afaka dia tena pelipelika be tsy afaka dia nanao tournage be dia pause kely mety mbola mitotokely any le pause fa zao zao misy tonga ty vidéo ty ary sendra le en Facebook dia mahitahita publication dia nisy publication anankiray zay tena naliana be anatao sa tsara kosa ty raha ohatra hoe ataontsika vidéo tsy midika zay koa hoe manganatahaka fa mba mi-inspiraka aminge mandehandeha eraky ny résolution rehetrarehetra any ny isa-pirenena misy feo kely mivoaka fa atao amin'ny teny daniato tsy voatery miresaka ianao fa miteny ny zavatra teneninao iny satria ny zavatra resahanao na feo kely fotsiny dia efa manambara ny zavatra tianao resahana fantatra fa tsy azonareo mihitsy zavatra tiako tenenina hatreto izany dia anao tutoriel kely sanao ireo karazana feo avoakantsika ny olombelona manambara zavatra be dia be ary indrindrindrindra tsindriko hoe ny vehivavy ny tena mpampiasa ny reto karazana feo kely reto ho anao ary raha lehilahy ianao avazahy ianao na ianao tsy mpampiasa feo kely mihitsy voaka ato anaty vavanao ato dia ty mety be aminao mijery ty vidéo ty ahafantaranao hoe inavy ny tiany ireo karazana feo kely tenenina ary ohatra ny farana mety asoanao ny fiainanao manokana mandeha ny resaka sy olona anankiray ny feo kely anankiray ty dia milaza hoe variana sy liana le olona mihaino resaka ka noho izany dia mila anao manohy tsara n'le resaka izy eko zany izy dia sady tsy mino no gaga hoe sanatria na ve iny olona fisainao iny dia tena navitan'izany tokoa ty feo kely anankiray ty dia matetika dia apetraka eo alohan'le hoe eny tokotra tadidiny tapika hoe efa tena nisy tokoa ka izany tantarainao zany ny feo manaraka dia liana sy miaiky tanteraka hoe tena enjana izany tantara zany izy zao resaka fanekena resantsika efa misy ihany koa ny fomba fandavana basika fandavana moa zany mazava ho azy saika fampiasantsika amin'ny andavanandro zay izy raha mandatsotra fa raha mandafatratra kosa izy dia ohatran'izao ity feo anankiray ity izay tsy maintsy miaraka amin'ny paozina tarehy dia manambara hoe marikoriko anazy ny zavatra tantarainao ny feo manaraka indray dia milaza hoe alefaso ny resaka ao fa noteko tsara avokoa rehefa miteny zay ianao hoe zay ary matetika ny tontolo tena mpampiasa n'ity feo kely ity rehefa mihaino an'ilay tantara indray ianao ka baony fa tsy misy zavatra eritreretina lalina mikasika an'iny tantara iny misy feo endrika sy totokana kely zay manao hoe misy anankiray izay fampitohy amin'izany aminy izay milaza hoe efa napozipozinao ihany efa ran'ilay tantara zay ny bazika ny feo kely mivoaka rehefa eo ampitantarana zavatra ianao raha mbola malagasy kosa ianao mino zato isanjato fa ray tamin'ireny feo ireny efa nampiasanao indray mandeha tamin'ny fiainanao raha mbola mahita ianareo mazava ho azy dia problème amin'ilay feo kely anie tsy afaka soratany raha mbola mahita ianareo dia atao izay fomba ahafantaranay anazy ao anaty commentaire hoe inona ny zavatra tianareo hatongavana amin'ilay feo kely na soratra ilay feo kely eny zay noela misaotra anareo nanaraka n'ity vidéo live zay no anaran'ity concept kely anankiray ity izany hoe ny illustration tsy mila le voaka be ny tokotany rehefa tena salama isika verina mitsingaramangidra amin'ny illustration tena taba be jaune mbola makaina kely dia mametraka mandrapena mandrapitava ho antsika rehetrarehetra indray ny tenako amin'ny manaraka indray bye bye